farany atatsika tsirairay indray tafalatra eto amin'ity andro amaray ity dia atao jerentsika izay salamo fa 3:70 manomboka amin'ny andininy 5:20 hatramin'ny andininy 5:20 no ovakintsika andro amaraina zany sady fanomboantsika nefa koa nefa ny avilantsika izany anentana indray mifotsika amin'ity marain'ity amin'izao fiarahantsika mivavaka eto izao zany salamo fa 3:70 andininy 5:20 ka hatramin'ny andininy 5:20. Evakina iza no ay any an-danitra ary tsy misy etỳ ambonin'ny tany iriko tahaka anao na dia levina aza ny nofoko sy ny foko dia mbola vatolampy ny foko sy anjarako mandrakizay Andriamanitra fa indro very izay lavitra anao ary indry anao izay rehetra mijangajanga mahafoy anao fa izaho dia no akaikin'Andriamanitra no mahatsara ahy ianao Jehovah Tompo no nataoko ary mba ilaza ny asanao rehetra ao dia andao zany salamo zany no ataontsika vavaka mbaratsika koa amin'ity maraina teo indro ny akaikin'ny tompony mahatsara antsika raha misy tena arenantsika dia ny fahalalana an'Andriamanitra tiako be le eo amin'ny 5:20 any an-danitra sy ety an-tany iza no any an-danitra iza no arenako ety an-tany dia ny tena izy tokoa tena zay mitsy hoe animona ho any an-danitra raha tsy any Andriamanitra fa raha eo amin'izay misy an'Andriamanitra no misy misy fomba fiteny zay hoe ndraindray ny olona te handova paradisa fotsiny fa ny tena atao hoe paradisa na ny tena fiainana mandrakizay dia eo amin'izay misy an'Andriamanitra izany dia izay eo atsika tsiraray avy natonga eto isika na tokantrano aiza misy tsika dia zay eo amin'izay misy an'Andriamanitra no mahatsara atsika tsiraray avy dia iraka hivavaka tsika nomboantsika fotoana dia aveo ndao hiaraka hira noho ny amin'ny fahatsarany famondrampony amintsika tsiraray avy na tamin'ny herinandro iny na andrano koa andao tena isorantsika zany fahatsarany sy famondrampony eo amin'ny fiainantsika izany dia iraka hivavaka tsika Andriamanitra ray misotranao tokoa zany amin'ny fahasoavanao sy ny famondramponao zay nataonao betsaka ho anay indray misotranao ny amin'ny fahatsaranao eo amin'ny fiainana tsiraray avy misotranao satria tena tianay ianao misotranao satria raha tsy noho ny famondramponao raha tsy noho ny famelanao ny elokay dia tsy tahaka an'izao izahay fa tena hoe tahaka ny ray amin'ny zanany tokoa nitondranao anay satria zanakao izahay ary ianao ny rainay dia mamindra fo aminay isan'andro isan'andro ianao dia soranay ianao zany misotrany amin'ny zavatra rehetra nataonao teo amin'ny fiainanay tamin'ny herinandro iny na ny famatsianao na ny fiainana nomenao anay ny fiarovanao anay isan'andro isan'andro amin'ny zavatra maro samihafa dia soranay ianao zany dia misotranao zay n'Andriamanitra rainay io ary raha hiaraka hira hiaraka hideranao izay amin'ity marain'ity dia raiso izany araoko zany fifampahirezana ho anay ihany koa dia voninahitry ny anaranao rery ihany misotra raha io amen. Awatanicha
Sotrany amin'ny fiarovanao anay, sotrany amin'ny famatsinao anay, sotra fanotantananao izahay Andriamanitra. Sotrany amin'ny zavatra rehetra, sotrany amin'ny fomba hiarovanao anay, tsy takatry ny sainay izany. Sotra Andriamanitra, miaro anay ianao miasa manoloana ny asan-dratsy, miaro anay ianao manoloana ny zana-tsipika ilay fanilay ratsy. Dia misotranao izany, miaro anay ianao tsy hokivy, miaro anay ianao tsy very fanantenana, fa ianao tokoa ny fanantenana Andriamanitra, ianao tokoa ny fanantenana
antsika le salamo fatelo amin'ny fitopolona amboantsika azy teo andininy fa 5 hoe iza no ahy any an-danitra ary tsy misy ety ambonin'ny tany iriko tahaka anao. Ianao zany nataontsika vavaka hoe ianao tsara indrindra aminay Andriamanitro, ianao tena tianay tsy misy atakalonay anao dia atao tena anambaran'izany isika hoe tena tsisy toman'ilay Andriamanitsika na aiza misy atsika tsisy nitaka azy dia andao samy mivavaka araka an'izay tsika tsirairay avy. Andao ambarantsika zany manoloana antsika hoe inona mety zavatra hitanao hoe tianao indraindray ny zavatra tianao sasany lasa voamaika amin'ny taona anao mihitsy hoe anakama izany zavatra any amin'Andriamanitra dia ambarao mihitsy Andriamanitra tsara ny ty zavatra tena tsara ny zao ianao, tsara ny vola ianao, tsara ny zavatra mety eritreretiko fa tsara ho ahy ianao dia araka anambarana zany sika dia ao anatin'izay raha fantatra hoe mitarika antsika ny Andriamanitra amin'ny alalan'izany maneho ny fahatsarany antsika izy dia mitarika antsika hitodika, mitarika antsika hibebaka, mitarika antsika hifona amin'ny manoloana izay zavatra mety hoe tiantsika mihoatra noho izy no mentsika lara-pamehana ny fiainantsika mihoatra noho izy dia atao tena ambarantsika mihitsy zany hoe iza no ahy any an-danitra ary tsy misy ety ambonin'ny tany iriko tahaka anao. Ny fanahy masin'Andriamanitra sika hamerantsika indray ny asa fanahy masin'Andriamanitra izy dia izay irian'Andriamanitra no ataony eo ambontsika, izay tian'Andriamanitra no ataony eo ambontsika dia tena angatakatsika feno indray izay fanahy masina tianao ny asa ao anatinay ao mameno anay ity ianao, mameno anay andeha araka ny sitraponao dia aoka izay tianao no tianay ary izay halanao ka ho halanay.
izy ireo mba hatanjaka Andriamanitra ahafahan'izy ireo manompy ireo olona izay voan'ny Covid-19 Andriamanitra. Fa afaka ihany koa ireo fiangonana na fikambanana hafa manao asa soa ihany koa amin'ny faritra iny dia ohatra ianao ny amin'ny matsy, ohatra ianao ny amin'ny hery amin'ny tsiraray avy manoloana ny zavatra izay ilainy, manoloana ny fiatrehana izy ireo ihany koa ny olana indrindra mety ny fahantrana sy fahampianaran-tsakafo ny asa be da be no mitohana dia tena mangataka ny famindramponao, mangataka ny famatsinao amin'ny fomba mahagaga Andriamanitra ray. Taio manoka ny faritra io, taio faritra io Andriamanitra. Anelina ka fiangonanao mirapiratra ny amin'ny faritra io Andriamanitra. Elina anatin'ny vanim-potoana tahaka izao za tena ohatra ianao voamaitra mihery amin'ny tanjaka ny fiangonanao ao, aka ho betsaka no andreny filazantsara indray. Ary na tsy takatry ny sainay zao hoe ahoana ny fiasanao anatin'izao hoe zavatra rehetra dia ataonao mampandroso ny fanjakanao dia tsy takatry ny sainay zany fa mangataka izay mba mitanteraka hatrany izany. Tahita amin'ny tavy Jesosy.
Sotranao izay iray misaotra ny amin'ny fitiavanao anahy, misaotra ny amin'ny fiasan'ny fanainao masina, misaotra ny amin'ny valibavaka ihany koa. Fantatra hoe mamaly vavaka anay ianao, fantatra hoe miravoravo amin'ny fidiranay ianao ary tsy noho ny herinay fa noho ny fahasoavanao Jesosy. Misotranao izay raha io voninahitra anao rery andeha ankehitriny izay raha nompanao ihany koa amin'ny alalan'ny vola aman-karenanay eny na misy aminay izay mety hoe tsy nanana dia tsy nitondra dia tiana hiambara foana Andriamanitra hoe anao vola aman-karenanay dia nompanao izay rehetra mombanay izahay ary voninahitra dia ho anao rery any misaotra Jesosy io. Amen. Dia aloha toa dia io mantsika avetrany amin'izay famitofika an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanomezana, ny alalan'ny vola aman-karenantsika araka izay efa nomantsika tsirairay avy. Dia mamerina fiarabana ao antsika tsiraray avy indrindritsika izay mbola tsy voarahaba hatrany am-piandohana dia faly miarabantsika tsiraray avy tonga eto amin'ity toerana ity indray zany amin'ity androany ity dia tena izay manonona ny fahasoavan'Andriamanitra sy fiadanana amintsika tsiraray avy. Angamba tsy lava resaka koa fa ny filazana tiako atao fotsiny ilay vaky teny soratra masina iny tianentana antsika foana hoe ataovy manomboka amin'ny Efesianina toko voalohany tsika rapitso dia hatrany amin'ny Efesianina toko 5 amin'ny herinandro ity izany. Dia izay ihany amany tena filazana betsaka ankoatran'izay tsaro foana amin'ny fampitondra mambavaka ho antsika izay afaka mifankazatra bebe kokoa dika mba tedavo ny namantsika sasany dia anjarantsika mifampiantso na ny amin'ny Facebook na tsy haiko hoe na mifanaonareo koa ankoatra amin'ny Facebook izany ao anatin'izay. Dia izay ny amarantena izy dia anao no katravetran'ny baibolitsika isika ao amin'ny Efesianina toko voalohany andininy voalohany ka hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo. Efesianina toko voalohany andininy voalohany ka hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo no vakitsika. Izay ny vakitentsika androany sady miditra ao amin'ny boky Efesianina no sika rapitsy. Dia izay foana ny tanjona atao am-piangonana aloha tamin'ity taon'ity hoe izay vaky teny ataontsika izay ampirisihana antsika ho atao vavaka dia ino no ataontsika toriteny ny lahady fampianarana ny lahady izany. Dia ireny koa no izantsika lefa fahatsika mifampatsiahany amin'ny pejy Facebook-tsika izany dia ohatray koa ny zavatra atao amin'ny radio ASM le amin'ny vary sasany iny izany mazava azy moa zany tsika elitsika dia tsisy miaino tsika tindreny fa tsy izany miaino many fandasikarahantsika Efesianina toko voalohany andininy voalohany ka hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo. Dao tena sokafantsika ny sofintsika tena sokatra amin'izany tenin'Andriamanitra izany isika teny tsy misy kilema men'Andriamanitra Paoly tamin'ny alalan'ny tsindrimandry ny fanahy masina izany dia izany no vakitsika izao. Paoly apôstôlin'ny Kristy Jesosy no sitrapon'Andriamanitra mamango ny olona masina any Efesosy izay mahatoky ao amin'ny Kristy Jesosy ho aminareo ane ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Isaorana ane Andriamanitra rain Jesosy Kristy tompontsika izay mitahatsika tao amin'ny Kristy amin'ny fitahim-panahy rehetra any an-danitra araka ny fidianany antsika tao aminy fony tsy mbola ary ny fanorena an'izao tontolo izao mba ho masina sady tsy misy tsiny eo anatrehany isika rehefa notendreny raha teo amin'ny fitiavana isika mba ho azy amin'ny fananganananaka amin'ny alalan'i Jesosy Kristy araka izay ankasitrahan'ny fony ho fiderana ny voninahitry ny fahasoavany izay nanasoavany antsika mamaim-pona ao amin'ny malala izy no ananantsika fanavotana amin'ny rany dia mifamelana ny fahadisoantsika araka ny haren'ny fahasoavany izay nataony be ho antsika tamin'ny fahendrena sy ny fisainana rehetra rehefa nampahafantariny ny zava-miafina ny amin'ny sitrapony isika araka ny safidiny izay nokasainy tenany ahatanterahany ny fitondrana atao mandra-pahatapitry ny andro voatendry
anangonany ny zavatra rehetra ho iray ao amin'ny Kristy, na ny any an-danitra na ny etỳ an-tany dia ao aminy. Ao aminy koa no nanaovana antsika holovany rehefa notendrena rahateo isika araka ny fikasany izay mahefa ny zavatra rehetra, araka ny ankasitrahany fony, mba ho fiderana ny voninahiny izahay izay nanantena ny Kristy rahateo. Ao aminy koa ianareo rehefa renareo ny tenin'ny fahamarinana dia ny filazany tsara famonjenanareo. Eny, ao aminy koa ianareo rehefa nino no nasiana tombokase tamin'ny fanahy masina araka ny teny fikasana. Izany fanahy izany no santatry ny lovantsika ho amin'ny fanavotana ny olona izay nalainy ho an'ny tenany ho fiderana ny voninahiny. Izany ary ny tenin'ny Tompo isaorana ny eny anarany masina dia. Donc atatsika fiderana izy no mitondra ny tenin'Andriamanitra amintsika, dia aloha izy angatatsika tonga dia hiakatra dia ndao mivavaka ho azysika ao anatin'izay. Mahazo mikasitanana sasamady dia hivavaka amin'ny fiderantsika. Raha eo apetraka feno ampelantananao indray ny fotoana izay fanay miaino fampianaran'ny teninao ty marain'ity izay isan'ny ivo ny fiainam-piangonana dia miaino avy aminao. Dia mivavaka izay amin'ny fiderana araka izay fanomanina nefa mihoatra noho izany araka ny fampianaran'ny fanainao masina sy ny teninao. Dia mivavaka izany mba izany no voatory, izany no ampianarina aminay indray ty marain'ity. Dia isandraty ianao na amin'ny fiderana izay miteny na aminay ihany koa izay miaino dia hosory izahay, hosory ny sofinay andre, sokafo ny mason'ny fonay ahita ahalala. Dia mila anao hatrany izay fanahy masina ao anatin'izany voninahitry ao Andriamanitra rainay ary no ny asa mpanavotanao Jesosy Kristy tomponay. Amen. Makasitraka nitanteraka ny amin'izay dia faly miarahabantsika tsiraray avy, faly mahitantsika foana mivory tahaka an'izao, mivory maromaro amin'ilay toerana tsy limité kokoa moa zany amin'izao ny amin'ity hoe 10 ity no isantsika farany betsaka indrindra. Dia hiditra ao anatin'ny bokin'ny Efesianina isika. Nanahoana bokin'ny Galatiana fijerinareo anazy? Tena nafinaritra, tena natsiro mbola miteny aminareo koa tena bokin'ny Efesianina koa mbola sady tsara, tena hoe sady tsara be, mafinaritra be. Dia androany tena tanjona satria isika hiditra ao anatin'ny bokin'ny Efesianina amin'ny herinandro iny dia tapitra amin'ny latsinainy heriny. Dia tena tanjoko androany dia ny atonga antsika tena hoe horamaka, raha izay ny teny horamaka ny amin'ny bokin'ny Efesianina mihitsy, honoana andranitra an'izay anoanana izay. Anao tompomaso tsika androany amin'ny bokin'ny Efesianina ary tena izay hoe fanamorana ny tiako atao androany hijery isika ny Efesianina toko voalohany ka hatrany amin'ny fiandohan'ny toko fahaenina hijerentsika tsikelikely zany fazataitra fa tsy hoe ela be akory hoe toko anakeliny zany hoe ahoana ny anaovana an'ilay izy, fa tena izay hoe fandranitana ny anomanantsika tsiraray avy. Ary nasanatria ary ataoko hoe tena nosy hoe ohatra mbola tsy mety nona zany hoany foana ihany Galatiana amin'ny herinandro iny, fa tena mahasoa izany Efesianina, fa tena mahasoa sady tena manan-karena be izany. Dia bokin'ny Efesianina dia isan'ny miavaka amin'ireo nosoratan'ny Paoly. Ny antony dia izy nosoratana tsy noho ny amin'ny fampianaram-diso ohatra teo anivon'ny fiangonana, olana teo anivon'ny fiangonana, na hoe nisy fitondran-tena ratsy teo anivon'ny fiangonana, fa ny tena antony nanoratan'ny Paoly an'ity dia fanazavana momba ny fotom-pampianarana kristianina izy ity, indrindraindrindra ny amin'ny resaka izy momba ny fahalebiazan'ny planiny famonjen'Andriamanitra, na ny fahalebiazan'ny planiny famonjen'Andriamanitra ihany koa dia ao tafiditra ao anatin'izany ny fiangonana. Tena manan-karena be mihitsy ny Efesianina. Raha nandika ara tamin'ity herinandro ity ny Efesianina, inona ary zany loha hevitra ao menan'ny Efesianina? Tsy tena hoe arena, izay angamba no isan'ny teneko hoe tena manan-karena, na hoe ny anankiray afaka ilazantsika anazy dia ny voninahitry ny planin'Andriamanitra izany famonjenantsika ao anatin'izany ny fiangonana, amin'ny fametrahana sy ny fanangonana ny zavatra rehetrarehetra ihany koa eo ambanin'ny fanapahan'i Kristy Jesosy. Izany anisan'ny tanjon'Andriamanitra, anisan'ny planin'Andriamanitra daholo izany rehetrarehetra izany. Ny Efesianina sy ny Romanina tena anisan'ny be plazy hoe tsara indrindra amin'ireo boky nosoratan'ny Paoly. Raha i Martin Luther dia ny Romanina no tena tsara indrindra. Vao omaly indray mihaino hoe mijerijery dia tsy haiko anareo izay mahafantatra ny Martin Lloyd Jones, izay izy anglisy tamin'ny vao maty tany amin'ny taona 700 iny moa izy
fa tena hoe nanana fiantraikany be raha ho azy indray dia miboky ny Efesiana le antsoiny mihitsy hoe izy eny tsara boky ny Romanina fa raha ho anazy zany dia mbola ampiny hoe tena tsara na hoe faratampony ny boky ny Efesiana fa tena manan-karena be tena izay fotsiny aza dia amporisihako antsika tsiraray avy hoe ndao tena hamaky ny boky ny Efesiana fa tena nahaso olona maro dia maro mihitsy ty boky ny Efesiana ity. Dia raha ohatra ny boky ny Romanina mifankoka kokoa amin'ny asan'Andriamanitra eo anivony tsirairay dia ny boky ny Efesiana indray sady manao an'izay no miampy ny asan'Andriamanitra eo anivon'ny fiangonan'Andriamanitra. Ny taratasin'ny Efesiana dia taratasy fampaherezana ary ihany koa fiantsoana ho amin'ny fiombonana eo anivon'ny fiangonana izany. Dia ny zavatra tsara ho fantatritsika momba ny boky ny Efesiana dia tamin'ny Paoly tany am-pigadrana nanoratra an'izy ity na hoe tany am-ponjy. Iray amin'ireo anakiefatra ny boky nosoratan'ny Paoly tany am-pigadrana: Efesiana, Filipiana izay ho jerentsika rehefa vita ny Efesiana, dia ny Kolosiana, dia ny anankiray ihany koa dia ny Filemona tany amin'ny taona eo anelanelany taona 90 ka hatramin'ny taona 13 teo eo nanoratan'ny Paoly ny boky ny Efesiana. Dia misy toko anankienina ny Efesiana ary afaka zaraina roa le izy ataontsika tsotra be. Ny toko voalohany ka hatramin'ny fahatelo dia miresaka i Paoly momba ny fotom-pampianarana, dia ny toko fahaefatra ka hatramin'ny toko fahaenina dia milaza miresaka i Paoly momba ny fampiarana izany fotom-pampianarana izany. Zavatra fanaon'ny Paoly matetika mihitsy rehefa manoratra ny taratasiny izy, miresaka izy momba ny fotom-pampianarana dia avy eo amin'izay izy miresaka hoe ahoana ny fiantraikany, ahoana ny fampiarana an'izany fotom-pampianarana an'izany eo amintsika kristianina izany. Dia tonga dia miditra isika ao amin'ilay boky ny Efesiana voanovaka itsika teo. Ny andiny voalohany ka hatramin'ny faharoa dia manao fampidirana izy, dia ny andiny fahatelo ka hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo dia eo tsika mahita ny Paoly manao fiderana an'Andriamanitra, manao fisaorana an'Andriamanitra i Paoly eo. Dia ny zavatra anisany mahagaga foana dia izao aza tokony tsy adonointsika tany am-pigadrana i Paoly no nanoratra ny zavatra io. Fa ny am-pigadrana nefa izy dia mbola inona no ataon'ny Paoly? Miderana an'Andriamanitra izy. Ary ny zavatra mahavariana io andiny fahatelo ka hatramin'ny andiny fahaefatra ambin'ny folo io raha ny tena marina tany amin'ny dikateny fotsy dia fehezanteny anankiray hono io. Eritrereto hoe io hoe ataoviny manao an'io ohatra hoe mamaky an'io tamin'ny andiny fahatelo ka hatrany amin'ny fahaefatra ambin'ny folo to dia tatatatata meko hoe amin'ny andiny fahafito io dia vakely ahoana izy zany. Fa tena hitantsika mihitsy ny entaneta ny Paoly tao anatin'ny fanoratana an'ilay izy, entanetana nohony amin'ny fahalebiazan'Andriamanitra. Matsiaro foana rehefa miresaka an'izay zavatra le ohatrany hoe tonga dia le miteny aingana be zay i zanakely iny, i kajy kely iny dia mpanao an'izay mihitsy izy. Rehefa le tena faly be tsy fantatra hoe iny zay izy tonga eo aminay sy mamana izy hitata tonga dia mitotoy be tsisy fantatra mihitsy ny zavatra teneniny fa ny zavatra azonao fantarina dia hoe tena faly zany zazy zany manoromolotra fotsiny zay sy mamany ave tena faly izy tena hoe ao anatin'izay fifaliana izay ary tena mivavaka hoe tany mpifaliana tahaka an'izany tany zany fisaorana sy fankalazana an'Andriamanitra izany isika nohony amin'ny fahalebiazany nohony amin'ny zavatra tsara ataony amin'ny fiainantsika eny na manoloana ny zavatra mety mitrango eo amintsika azy. Paoly teo tany am-pigadrana isika ihany koa amin'izao fotoana zay manino manana an'izay endriky figadrana zay ity fihibohany ty tena marina zany ohatra manana an'izay endriky zay izy ohatran'ny somary gaga tsy hitanao zay atao fa tokony hitantsika hoe i Paoly tany anatin'ny figadrana za anatin'ny fihibohany fa tokony mankalaza an'Andriamanitra amin'ny fientanetana fona ary mbola hitantsika eo ary inona ary ny tena mahatonga Paoly manao an'izay tena hoe fientanetana an'izay inona ny mahatonga anazy mientana nohony amin'izay drafitra Andriamanitra izay. Andininy fahatelo, isaorana ny Andriamanitra arainy Jesosy Kristy tombontsika izay nitahy antsika tao amin'ny Kristy amin'ny fitahim-panahy rehetra any an-danitra. Te hijanona kely aloha dia hijeren'le teny hoe fitahiana. Inona foana ny famaritantsika ny fitahiana io amin'ny ankapobeny? Fitahiana ara materialy. Fa tokony hitantsika mihitsy hoe anisan'ny fitahiana ka misy fitahiana efa hananantsika tsiraray avy dia ny fitahim-panahy. Indraindray adinontsika mihitsy zany rehefa miresaka momba ny fitahiana. Betsaka ary ny olona rehefa miresaka momba ny boky ny Efesiana ity dia miresaka mihitsy izy ny amin'ny toko voalohany ka hatramin'ny toko fahatelo hoe manan-karena ny kristianina.
ary ny arena resahany tsy le arena araky ny eritreretintsika fa arena ao amin'Andriamanitra izany, arena zay tsy afaka hoe sorona amintsika, arena zay miaraka amintsika mandrakizay. Ary tokony mieritreritra an'izay foana isika rehefa mahazo mitsotro zany na isika le mitsotro zany tahiny tompo hoe fanaontsika matetika zay maha kristiana tokony mieritreretsika voalohany indrindra sy iritsika re tahiny tompo hoe tokony raisiko mitsotro zany tahiny tompo amin'ny fitahinam-panahy fa tsy le ara materialy foana tsy manao tsinitsina le ara materialy fa ny zava-dehibe indrindra amin'Andriamanitra, zava-dehibe indrindra zavatra nysoratany Paoly dia izay fitahina ara-panahy izay ary tokony jerentsika zany ao amin'ny asan'ny apôstôly toko fa 3:4 angamba izy zay tena misy teny hoe fitahina izay dia miraikitra ao anaty foana Andriamanitra mitahantsika ny fitahina io dia hoe mitahantsika amin'ny fialantsika tsiraray avy amin'ny faharatsitsika isambatana zany dia efa anisan'ny fitahin'Andriamanitra. Karazana fitahina ohatry zany tokony eritrerentsika rehefa miresaka mombana fitahina. Dia zany fitahina izany ozy izy dia aizy ao amin'ny Kristy, tao amin'ny Kristy izay tena hoe ao amin'ny Kristy izay dia be feno an'io amin'io epistilo an'ny Efesianina io. Raha teo amin'ilay 9:4 teo nisaiko le izy miverina imbalo ny teny hoe ao amin'ny Kristy, tsy voatery ao amin'ny Kristy izay foana ny teneniny fa ao amin'ny malala, ao amin'ny indra ndraiky mila jerentsika ao amin'ny aizy, ao amin'ny Kristy kanesahany imbalo izy eo amin'io 9:4 io dia ao amin'ny bokin'ny Efesianina io tsy vitako aloha nanisana azy fa mijery an'ity baiboliko ity dia misy tantara kely mombazay 9:30 ao amin'ny Kristy io no miverina ao amin'ny bokin'ny Efesianina. Ataovy fanisana rehefa any an-trano dia mba tenenao amin'ny herinandro tsy haiko na vitanareo hoe manisana izay 9:30 dikan'izany dia ino fitahina rehetra tsy afa-misaraka hoe ao amin'ny Kristy, ao amin'ny Kristy daholo ny zavatra rehetrarehetra. Raha tsy misy Kristy tsy misy ny fitahina, tsy misy ny famonjena raha ivelan'ny Kristy. Lalana tokana ao amin'ny fitahina dia Kristy irery any. Ary zany anisany anjerentsika tamin'ireny fampianaran-diso ny sisa ny ahitantsika ny resaka fampianaran-diso nge raha vao tsy mitory an'i Kristy reha vao tsisy an'izay eo amin'ny Kristy izay efa manina zay tsy mitory an'i Kristy tsy misy an'le hoe fanambarana manao mahatonga anao ino an'i Kristy izay efa tsisy zay fa ao amin'ny Kristy io tena zavatra manandanja be ao amin'ny bokin'ny Efesianina. Ny zavatra tokony ho hitantsika ihany koa eo amin'io 9:7 ka hatramin'ny 4:20 io dia miresaka momba n'Andriamanitra telo izay iray i Paoly. Eo amin'ny 9:7 ka hatramin'ny 1 izy dia miresaka momba n'Andriamanitra ray. Eo amin'ny 9:7 ka hatramin'ny 2:20 izy dia miresaka momba an'i Jesosy ary ny 9:7 ka hatramin'ny 4:20 dia miresaka momba n'Andriamanitra fanahy masina. Toy izantsika le vakitentsika teo eo amin'ny 9:4 le miteny ny Paoly isaorana ny Andriamanitra ray Jesosy Kristy tompontsika izay nitahy antsika tao amin'ny Kristy amin'ny fitahim-panahy rehetra ny an-danitra araka ny fidianany antsika tao aminy fony tsy mbola ary ny fanorenany izao tontolo izao mba ho masina sady tsy misy tsy ny ao anatrehana isika rehefa notendreny raha teo amin'ny fitiavana isika. Miresaka momba ny fotom-pampianaran'ny fifidianana dia meloa ity bokin'ny Efesianina ity. Ny bokin'ny Romanina dia miresaka momba ny hoe mifanontaniana ao bokin'ny Romiana tena valian'ny Romanina ahoana no ahatonga anao novonjen'Andriamanitra dia mamaly ny bokin'ny Romanina hoe amin'ny ny alalan'ny finoanan'i Jesosy Kristy irery any. Mifanontaniana anisan'ny valian'ny bokin'ny Efesianina indray dia izao hoe maninona ary ianao no manana finoana an'i Jesosy Kristy fa maninona ianao no manana finoana an'i Jesosy Kristy ny valin'ny bokin'ny Efesianina izany satria novidian'Andriamanitra dieny fony tsy mbola ary ny fanorenan'izao tontolo izao no tendreny tamin'ny fitiavana ianao. Rehefa miresaka momba ny fifidianana dia melo isika dia tokony hitantsika le momba n'Andriamanitra telo izay iray io ary araka le niresahako teo dia Andriamanitra ray eo amin'ny 9:7 ka hatramin'ny 1 momba n'Andriamanitra ray hitantsika eo zany fa Andriamanitra ray no nifidy antsika fony mbola tsy nahary ny tontolo izy. Fanontaniana apetraka fa antsika izay efa mananjanaka rehetrarehetra nanomboka tamin'ny ovinaka ianao no ty nanomboka ty ny zanakao nanomboka tamin'ny ovina ianareo ty ny zanakareo mbola voatao akibo indraindray zara zao tena zay fa ela indray naniry zanaka fanotelony tena mahela naniry rehefa ela naniry zanaka fanotelony ary tena tiako sady izy tamin'izany mieritreritra azy dia izao azao efa manorokoroka ny kibony ivadika eo zao azao dia efa manorokoroka ny kibony tena
tena zany tena hoe vaovao mafaly amin'izao nefa misy zaza fantelo ao anaty vokivo vady keo azataka hitanareo torana tamikely an-dalana eny isany zaza zay matonga zay efa mananjanaka tena izy zany ny zanaka e tsy ny fitiavanao n'io zanakao io a tsy mbola hoe nanao zavatra ho anao koa dia efa tianao tsy hoe ny andro valibabela araka ny fitenenantsika malagasy aloha andro valibabela aloha andrasaka akantoa io zanaka io zay vao tiako tianao efa taloha be io raha ny tena marina dia isika izay olona ary manana zany fitiavana zany maika efa Andriamanitra ray izay tena tsara tena hoe mihoatra lavitra ny fitiavan'Andriamanitra iray ao amin'ny Jeremia toko faha 1:7 izy miresaka momba ny hoe fitiavana mandrakizay no nitiavako anao dia rehefa mijery an'io nefa isika indray ny hitantsika foana dia iny fitiavana mandrakizay any aorinany foana no hitantsika amin'ny hoe fitiavana mandrakizay io ny film koa moa dia ohatr'izany foana misy an'ilay film dia miaraka ry zareo sena dia ina ny ameny an'le dia miaina ampiadana izy mandrakizay na mandra-parifatony fa ny fitiavan'Andriamanitra raha io mandrakizay resany io dia tokony hitantsika hoe tany amin'ny mandrakizay lasaka io dia efa nitiantsika ihany koa Andriamanitra fa tsy hoe mandrakizay leo avy ihany fa tany amin'ny mandrakizay lasa dia efa tiantsika izy tsy haiko natadidinareo tantsika nyresaka momba ny fotom-pampianarana momba an'Andriamanitra ray misy an'ilay zavatra nosoratany Augustin dia nalaiko indray ilay izy a dia ozy hoe alao averiko vakina indray ity afatsika matakatra an'izay fitiavan'Andriamanitra ray zay dia zao ilay zavatra nosoratany Saint Augustin na le hoe anisan'ny ray ny fiangonana izy izany zao ilay voasoratra ny fitiavan'Andriamanitra ray dia tsy takatry ny saina ary tsy miova tsy hoe taorian'ny fandraisantsika tamin'ny alalan'ny rany Kristy vao nanomboka ny tiantsika izy fa efa tiantsika izy mialohan'ny naharina izao tontolo izao tsy hoe isika nanomboka nino an'i Kristy akory vao tiany dia hoe taloha alany fa efa tiany foana isika na dia mbola fahavalony noho ny amin'ny fahotana sy ny fahadisoana azy Jesosy Kristy ange noho ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra ray na tonga Jesosy Kristy maty fitiavan'Andriamanitra ray antsika tsiraray avy misy zavatra ihany koa ty tena tiako be dia nisoratako ato i Charles Spurgeon nanoratra azy izy mpitoroteny mitondra fiantraikany amin'ny tany amin'ny taonjato 720 dia zao ny zavatra nisoratany sofa nifidy amialohan'ny nahaterahako Andriamanitra fa raha efa teraka dia mety ho tsy nifidy ahy intsony izy tsy hitanareo marina be zany raha tsy nifidy anay izy fa rehefa teraka vao nijerena faratsiana sy ny tariny eo amiko lera ny tena marina ary misy endrika anyany eo ambadika le izy satria efa mazava ho azy fantatr'Andriamanitra fony mbola tsy ary isika dia fantany hoe inona no ataontsika fantany hoe ho latsaka anatin'ny fahadisoana isika fa tsy nanaka anazy nity antsika rehefa izany zavatra izany fa tia n'Andriamanitra foana isika raha nanome anarana antsika Andriamanitra dia reto misy anarana vitsivitsy nombeko fotsiny hoe isika tsiraray avy zany tia raha manome anarana anao Andriamanitra raha mino an Jesosy Kristy anao dia mety afaka atao anarana dia izy safidy ao na safidy safidian'Andriamanitra ianao sika gasy no tena manana an'izay hoe ny anarana dia asika ataontsika misy hevina safidy na hitendry zay manko anisan'ny voasoratra hoe notendreny na hoe fitiavana fity tiany olona be izany na hoe sombiny aina amin'ny mazanany atsika satria hoe miresaka mihitsy izy nanangana antsika izy lasa zanak'Andriamanitra isika na miresaka momba hoe sitraka araka ny tiakasitran'Andriamanitra sitrak'Andriamanitra isika tsiraray avy raha ataoko hoe Andriamanitra raha malagasy ary Andriamanitra dia mety tonga dia inona moa fanaontsika gasy rehefa manome anarana atambatritsika daholo ny fanampinanarana rehetrarehetra dada manana fanampinanarana roa nefa manana akitela la ho ary atambatra le izy asina aloha le anarana zao zany ny anarantsika raha amin'Andriamanitra ray raha voafidy amin'ny magasy antsika raha voafidy rereto daholo izy raha voafidy tendry fitiavana sombiny aina sitraka be dia be nitahina ianao zany za zao randrianjary fiderana fa raha mijery an'io dia afaka ataoko anarana mihitsy voafidy voatendry fitian'Andriamanitra sombiny aina zanak'Andriamanitra sitrak'Andriamanitra zany isika tsiraray avy zavatra tokony hitantsika ihany koa dia momba ny hoe mahazo antoka ny famonjenantsika efa planin'Andriamanitra tany amin'ny lasa izy ty tany amin'ny lasa io le andiny fateloka hatramin'ny fahaenina io le miresaka momba izay efa planin'Andriamanitra tany amin'ny lasa ny andiny fahafito ka hatramin'ny andiny faharoa ambin'ny folo dia miresaka momba ny famonjenantsika amin'izao dia hoe ny ao amin'ny Kristy zany ary mijery ihany koa izy ny any amin'ny ho avy amin'ny toy manana famonjena isika amin'ny ho avy noho ny amin'ny fananantsika tsiraray avy ny fanahy masina zay nge le voasoratra hoe eo amin'ny andiny fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo nasiana tombo-kase mahafanana an'Andriamanitra ianareo tamin'ny nanomezana anareo ny fanahy masina
temimbona no vakiko dia mitoy izy eo amin'ny andiny fahefatra ambin'ny folo hoe izany fanahy izany no sampatra ny lovantsika ho amin'ny fanavotana na hoe antoka ho amin'ny fanavotana miresaka momba ny hoazy izy amin'io santatry ny lovantsika io izy no famonjenantsika lasa no ahany amin'ny ankehitriny aromavy Andriamanitra izany Andriamanitra no manatanteraka an'izany eo amintsika tsiraray avy tena azo antoka ny famonjenantsika raha atao amin'ny fiteny ary izy tena tsy dia bebity loatra dia izao hoe raha tena mino an' Jesosy Kristy marina ianao fantary fa nany finoana izay anananao aza dia avy amin'Andriamanitra izany ary dikan'izany hoe raha ny finoana anananao dia avy amin'Andriamanitra tsy afaka mivery ny famonjenanao tsy afaka mivery ny famonjenanao ny amin'izay finoana avy amin'Andriamanitra izay Efesianina toko 4:7-7 anisan'le vaky tentsika izany fa fahasoavana ny namonjenanareo amin'ny finoana ary tsy avy aminareo izany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra tsy avy amin'ny asa fandrao hisy hirehare raha vao mieritreritra mihitsy isika hoe manana anjara biriky ao anatiny izany hoe famonjenantsika izany mieritreritra isika za kosa raha za mba nino za nge mba tsara za manokana zao za nge mba zanaka pastery za vao teraka dia efa tao am-piangonana mety mbola tao akino ary dia efa tena tany am-piangonana efa nieno hira fiderana mamanay koa tsy napihira fiderana mety efa nieno atao akidy tao azoko antoka mihitsy fa tsy izany mihitsy ny mahatonga navovonjako fa ny fahasoavan'Andriamanitra ileliany avy amin'Andriamanitra zato isanjato izany planin'Andriamanitra izany safidin'Andriamanitra izany eo amin'ny le andininy voalohany teo le toko voalohany eo amin'ny farany andiny fadimy hoe araka izay ankasitrahan'ny fony dia tanjony zany zavatra rehetrarehetra izany dia misy an'ity teny anankiray ity miverimerina eo amin'ny andininy fahatelo ka hatramin'ny fahefatra ambin'ny folo teo mba mifiderana ny voninahitry ny fahasoavana eo amin'ny farany andininy eo amin'ny jereo endao hijerentsika eo amin'ny andininy fahaenina mifiderana ny voninahitry ny fahasoavana any amin'ny andininy faharoambin'ny folo manomboka azy mba mifiderana ny voninahiny mamarana amin'ny andininy fahefatra ambin'ny folo mifiderana ny voninahiny ny famonjenantsika tsiraray avy dia mifiderana ny voninahitr'Andriamanitra daholo izany nanomboka tao amin'Andriamanitra izany izy mitahiry an'izany amin'izao fotoana izao ny amin'ny ho avy ihany koa dia izy no mitahiry an'izany isaorana ny anaran'Andriamanitra ho fiderana azy izany zavatra rehetrarehetra izany dia mitoy isika ao amin'ny andininy fahadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo dia mivavaka Paoly eo misaotra an'Andriamanitra no ny finoan'ireo mpino Efesianina sady mivavaka izy mba ahitany falebiazany izany famonjen'Andriamanitra izany ireo mpino tao Efesosy dia andininy faharoapolo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo izy dia miresaka momba ny herin'Andriamanitra izay hita tamin'ny alalan'ny nanangany any an'i-Jesosy tamin'ny maty miditra miditra amin'ny toko faharoa isika dia miditra eo ny resaka iny filazana manzoa aloha ny voalohany indrindra eo maty isika tsiraray avy taloha maty nohony amin'ny inona fahadosoana isika tsiraray avy zany resahany toko faharoa eo vao teraka isika raha ny tena marina dia iny maty velona fa maty ahoana koa ary izy zany ohatra misy zavatra ohatra mifanipaka zany velona fa maty isika vao teraka na afaka atsotsika hoe mort vivant ve raha izay ny olona tsiraray avy vao teraka dia izay tao anatin'ny fahotana izy dia maty izy zany fa eo amin'ny andininy fahefatra amin'ny toko faharoa fa Andriamanitra ary misy an'io fa Andriamanitra be dia be mihitsy ao anatin'ny Baiboly misy taona tsika mba tena hitako mihitsy hoe tsara raha mba manao an'izany resaka hoe mifampianarana zany tsika dia inona mitondra inona ny lohateny fa Andriamanitra misy fa Andriamanitra be dia be ao anatin'ny Baiboly miresaka momba faratsiana hoe zao ny olona lavo ny olona sy ny sisa misy an'izay hoe fa Andriamanitra izay manan-karena amin'ny famondram-po no ny alehiben'ny fitiavany antsika na dia fony mbola maty ny fahadosoana aza isika dia nahavelona antsika miaraka tamin'ny Kristy fahasoavana no namonjena anareo dia io toko faharoa io ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahafolo dia afaka isitomantsika ny anankiray amin'ireo sola anankidimy izay azontsika tao amin'ny fanavaozam-piangonana na hoe ny réformation dia afaka eo mihitsika dia mahita n'ilay resaka hoe ny famonjena amin'ny alalan'ny fahasoavana ireriany rehefa miresaka momba n'iny ny olona ndraindray rehefa mitory momba ny famonjena amin'ny alalan'ny fahasoavana rehetrarehetra amin'ny alalan'ny fahasoavana ireriany iny dia ny Efesianina toko faharoa andininy voalohany ka hatramin'ny fahafolo anisan'ny tafiditra foana matetika io zavatra io dia tsoy amin'ny alalan'io isoy amin'ny alalan'io fampianaran-diso be dia be raha inona le fampianaran-diso eto amintsika moa zany dia misy an'ity mihitsy le
Andriamanitra tsy manampy izay tsy manampy ny tenany e. Ary misy miteny mihitsy ao anaty baiboly io ka toy izay anaty baiboly azy e. Nga izy any anaty famoronana toko voalohany andininy voalohany angamba izany resahana rezany fa tsy misy azany ao anatin'ny baiboly. Ary efa tena mijery atsika olona tsy afaka nanao ninonina ngatsika tsy afaka nanampy ny tenantsika izany isika fa Andriamanitra no manampy atsika, izy no nanome fahasoavana isika. Sika nge maty taloha e, araka lesany hoe maty nga afaka manao ninonina, tsy afaka manao ninonina maty, fa ny olona zay olona manana fiainana na manana fahavelomana no mamerina ny maty indray. Dia izay ny hevitra resahany eo amin'io andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahafolo io. Mitoy isika ao amin'ny bokin'ny Efesiana andininy faha 1 ka hatramin'ny faha 22 ny toko faharoa dia miresaka momba ny fiangonana Andriamanitra. Ny sary teneny eo dia hoe misy olona anankiroa dia nyresahany eo dia ny Jiosy sy ny Jentilisa io. Nataony olombavao iray izay antsoina hoe tena ny Kristy na ny fiangonana izany. Dia miresaka izy momba ny fihavanana amin'Andriamanitra sy ny olona, hoe na Jiosy ianao na Jentilisa, ny fihavanana tena hoe mila mihavana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny Kristy Jesosy ianao. Ary efa manana an'izay fihavanana amin'Andriamanitra izay dia manana ny fihavanana amin'ny olona samy olona ihany koa noho ny amin'ny azo fijalian'i Jesosy Kristy. Ary eo tena zavatra tsara be le izy na hoe na ny Jentilisa aza dia afaka miombona amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Isika nge tafiditra ao anatin'izany hoe Jentilisa izany, ary manana fanantenantsika noho ny amin'ny hoe afaka miombona amin'Andriamanitra isika ao amin'ny Kristy Jesosy. So ianao mino an'le resaka le hoe Jiosy ve malagasy, dia ianao valinao amin'izany Jiosy ve malagasy, tsy haiko za mieritreritra hoe tsy Jiosy malagasy fa ny zavatra tsara be anisan'ny anarantsika eo dia iny na tsy Jiosy aza malagasy e, mbola afaka mandray ny famonjena foana isika satria ao amin'ny Kristy Jesosy ireny. Na ny Jiosy aza dia mila famonjena ao amin'ny Kristy Jesosy. Dia tsy maninona fa na inontsika na Jiosy na Jiosy afaka miray ao amin'ny Kristy Jesosy. Dia ny eo ihany koa hoe afaka miray ao amin'ny Kristy Jesosy fa ny Jiosy sy ny Jentilisa ozy izy dia afaka miombona ihany koa avy eo tena hoe atsona ao amin'izay fiangonana izay. Dia izay zavatra izay no hitantsika ihany koa ary amintsika amin'ny fiangonana antsika hoe isika tsiraray avy tahaka ny Jiosy sy ny Jentilisa tsy mitovy, isika tsiraray avy tsy misy mitovy. Isika ireo tsisy mitovy, isika tsy mitovy taona, tsy mitovy fari-piainana, tsy mitovy fari-pahaizana, fa manambatra antsika dia Jesosy Kristy irery ihany. Ary zany zavatra izany anisan'le mistera misy an'izay eo amin'ny toko fahatelo resaka momba ny mistera izy na hoe ny zava-miafina. Dia hoe ny zava-miafina ao amin'io toko fahatelo eo amin'ny andininy fahaenina dia hoe ny ahatongavan'ny Jentilisa ho mpiray lova sy ho tena iray ary ho mpiombona ny teny fikasana ao amin'ny Kristy Jesosy noho ny filazantsara. Isika tsiraray avy manana ny teny fikasana isika noho ny amin'ny Jesosy Kristy. Ary eo anisan'ny hoe zavatra raisitsika ao anatin'io teny fikasana io dia hitantsika tany amin'ny toko voalohany teo mahatonga antsika manana fanahy masina dia noho ny amin'ny Jesosy Kristy. Ny Jiosy nge tsy neritreritra mihitsy hoe hanana fanahy masina isika. Raha matadidinareo tany amin'ny asan'ny apôstôly hoe oay fa ahoana eto manana ny fanahy masina, izy mbola neritreritra hoe sao dia matsizy ary izy zany fa hoe tena amin'izao fotoana izao ao anatin'ny fanekena vaovao isika tsiraray avy dia samy manana miray lova amin'ny Kristy isika, manana ny teny fikasana isika dia ny fanahy masina izany. Dia eo amin'ny andininy fahafolo jerentsika farany amin'ny toko fahatelo ity dia zavatra anankiray lehibe hoe maro samihafa ny fahendren'Andriamanitra ary asehony amin'ny alalan'ny fiangonana izany zavatra izany. Na hoe ny fahendren'Andriamanitra tsy tambisaina dia amin'ny alalan'ny fiangonana no ampisehoan'Andriamanitra izany zavatra izany. Tena hoe ny fiangonana dia drafitr'Andriamanitra, planin'Andriamanitra efa hatramin'izay. Ary ity zavatra anankiray ity tokony tena mahatonga antsika tena hoe faly fa manana fiangonana, hoe sambatra fa manana fiangonana. Ny fiangonana irery ihany no zavatra haritra mandrakizay. Ny fanjakana malagasy na iny tsy haritra mandrakizay izany. Ny orinasa kely tsy haritra mandrakizay izany. Inona izay mety fikambanana sy ny sisa tsy maharitra mandrakizay, fa ny fiangonana irery ihany no maharitra mandrakizay satria entsina mampakarany Kristy Jesosy. Antsika ao anatin'izay drafitra tsara n'Andriamanitra izay nefa ao anatin'ny fampandrosoana ny fiangonana isika dia ao anatin'izay planin'Andriamanitra izay maharitra mandrakizay izay. Tena sambatra isika
ary raha te ahita n'le fahendren'Andriamanitra tsy hita lanto ihany koa dia amin'ny alalan'ny fiangonana no anehoan'Andriamanitra an'izany. Misy zavatra be dia be tena hoe atao anivon'ny fiangonana tsy hitanao any ivelan'izany fa eo anivon'ny fiangonana no hitanao izany arena maro samihafa tsy tambisaina ozy izy ny fikateny iombonana iteo. Dia izay tongava io isan'ny fiangonana raha te ahita ny fitahian'Andriamanitra ianao, te ahita zavatra mahagaga ianao, tongava ho isan'ny fiangonana, makanesa ao anatin'ny fiangonana. Raha ho anao izay efa eto amin'ny tanàna ity tena misaoran'Andriamanitra manana ny tanàna ity ianao, raha ianao mety mbola tsy membre ny fiangonana tahaka an'izany, midira ho isan'ny fiangonana fa manankaren'Andriamanitra ary amin'ny alalan'ny fiangonana mitondrany izany arena izany. Dia eo amin'ny 14 ka hatramin'ny faha 20 izy manao an'ilay vavaka apostolika. Dia miditra amin'ny toko faha-efatra isika. Dia toko faha-efatra dia misy an'io le zavatra hoe ary noho izany izao. Io ary noho izao amin'ny toko faha-efatra io dia mijery an'le tany amin'ny toko voalohany ka hatramin'ny fahatelo izy resaka momba ny fotom-pampianarana. Dia amin'ny teny izany hoe ary noho izany noho ireo zavatra voasoratra eo dia mangataka aminareo mba handeha mendrika ny fiantsoana izay niantsoana anareo. Inona no hitantsika eo? Nantsoana isika aloha dia avy eo misy zavatra tokony andehanantsika amin'izay. Nantsoana isika dia misy fandeha tokony andehanantsika. Na any amin'ny toko voalohany 14 dia nofidina isika mba ho masina. Fa tsy hoe masina isika dia nofidina. Dikan'izany fifidianana antsika aloha dia avy eo nofidina isika mba handeha araka ny fahamasinana ao amin'Andriamanitra, handeha mendrika izany fiantsoan'Andriamanitra izany. Dia toko faha-efatra andiny voalohany ka hatramin'ny faha-enina ambin'ny folo miantso amin'ny fiangonana izy eo anivon'ny fiangonana. Hoe samy na dia samy hafa aza isika eo anivon'ny fiangonana, samy manana ny fanomezam-pahasoavana tsirairay avy isika, dia nantsoina ho amin'izany fiangonana izany ho fampandrosoana ny tenan'i Kristy. Hoe ny fanomezam-pahasoavantsika tsirairay avy, tsy izay tsy manana ny fanomezam-pahasoavana isika raha efa mino an' Jesosy Kristy marina ianao dia manana ny fanahy masina. Rehefa manana fanahy masina ianao dia manana ny fanomezam-pahasoavana avy amin'ny fanahy masina, ary tokony ampiasaina eo anivon'ny fiangonana izany ho fampandrosoana ny fiangonana. Ny 17 ka hatrany amin'ny toko 5 izy miantso amin'ny fahamasina mpitondran-tena, ary ny sary ampiasaina eo dia hoe tokony hanala ilay fitafiana taloha. Raha nanao ny palitao io tereria dia nataoko mihitsy hoe manala ny fitafiana taloha, manala ny fitafiana taloha izy fa mampidira amin'izay ary ilay fitafiana vaovao. Dia reto zavatra reto tany saiko vetivety ilay izy le fitafiana taloha tsy ho ilainga fa mitenena marina amin'izay. Aoka samy mifampiteny zavatra tsara isika tsirairay avy mampampandroso. Misy fotoana isika tato amin'ny fiangonana efa niresaka momba ny ino hoe teny alohan'ny ny vavy iny. Hoe teny alohan'ny vavy anie dia mandratra ny olon-kafa raha vao tsy mahay ianao. Mieritreritra angamba ianao azako aloha tsy mbola namono olona tsy mbola nisy hoe maty izany aloha nataoko mety hoe ara-nofo ohatr'izao mety mbola tsisy hoe vononao hoe tsatoanao ny antsy. Fa misy zavatra anankiray nitenen'ilay paster izay fa io lelantsika io ohatra ny antso io, ohatra ny antso io, ary io vao miteny io indraindray raha vao miteny zavatra mandratra olona dia izay maratra ny olona, efa be dia be ny olona ny finoantsika amin'ny alalan'ny tenitsika. Ilay aoka ho amin'ny fampandrosoana ny hafa ny teny alohan'ny vavantsika. Tsy mora tezitra, anisan'ny zavatra resahany ao amin'ny bokin'ny Efesiana io tsy mora tezitra io. Tezera ozy izy fa aza manota, ary aoka tsy ho tratriny masoandro miletika ny fahatezeranareo. Tokony diniantsika tsara io tezera fa aza manota io, ary aoka tsy ho tratriny masoandro miletika. Nanao fampiofana izay nisy fotoana fampiofana momba ny fanambadiana. Tsy haiko natadidinareo ianisy lalao hienjana be ozy izy mampiatra nyty ao anivon'ny tokantrano fa ndraindray ianao tsy natezitra amin'ny vadinao, ary izay amin'ny maha-olombelona ianao ke tezitra amin'ny vadinao fa raha ara-tsoratra masina zany zavatra tokony atao. Amen. Fa raha ara-tsoratra masina zavatra tokony atao amin'ny 5 sy fefa zao tezitra amin'ny ampona, mbola afaka tezitra aloha zany fa mijery hoe afiry io masoandro io zany zao ny mety dia mijery azay anao vita. Rehefa miletika io masoandro io tsy tokony tezitra amin'ny tsony ary zavatra tokony ampiadsika izany amin'ny maha-kristiana antsika. Tsy le tezitra dia tsy mifampiteny mandritra ny 3 andro, tsy mifampiteny mandritra n'izao. Tabohita aloha zany fahatezeran'izavy efa miletika amin'ny masoandro miresa ozy izy zareo zay tamin'le an'izay miresana na dimy maraina ary nareo vao miala eo miresa aloha dia miombona aloha hoany amin'izay ny fahatezerana. Anisan'ny fampiarana izany amin'ny maha-olona nantsoina antsika tsirairay avy. Fanalana an'ireo fahotana be mpahazo izy izy tokony fahazavana ihany koa resahany ao amin'ny bokin'ny Efesiana. Tokony fahazavana isika. Zavatra anankiray momba ny fahazavana dia manintona fahazavana.
ny aizina dia voasitony fahazavana ny anisany afahako mijery ny resaka fahazavana io ngamba dia hoe raha ohatra amin'ny alina be zao isika atao anatin'ity hevitra ity dia piatsika daholo ny jiro maizina be ato mandretana hoe zavatra kely na ety fotsiny azy fa hitany rehetrarehetra iny na nyriarinyariary mahita hoe misy fahazavana isika tsiraray avy nantsona ho amin'izay ihany koa hoe mazava mba ahafahany olona mahita an'izay ahafahany olona indrindraindrindra mahita an' Jesosy Kristy. Zay tena anisan'ny zavatra tokony ho fahazavantsika. Efesiana toko 5:7-20 tokony ho fenon'ny fanahy masina ihany koa isika. Zay ilay anisan'ny fitafiana vaovao. Ny fitafiantsika taloha dia ity: ary aza ho mamy divay ianareo fa amin'izany dia misy fanarahanam-po amin'ny ratsy. Mamy divay izy ny olona taloha, fa aoka ho fenoina ny fanahy masina. Ny ohatra ataoko foana amin'io resaka eo aoka ho fenon'ny fanahy masina io dia ity: rehefa le aza ho mamy divay, raha izy koa izaho zany le izy mamy divay, misotro divay, manomboka misotro divay za sy ny dadatoako misotro divay amin'izay zay iny le tavoahangy le divay eto katreto zany mandraraka aloha tsinitsininy dia ahoana dadatoa tsinitsininy mafinaritra manomboka eo amin'ny atsasany amin'izay le manomboka eo amin'ny atsasany le tavoahangy velao ary dadatoa raha manomboka misy elahy amin'izay io zavatra io manomboka amin'izay aty amin'ny kelikely aty amin'ny fefafefany aty velao ary zao bala manomboka iny miala le dadatoa ary amin'ny farany ambany ary amin'izay le ohatra le any ty zao ny olona mamy manao an'izany fa manino entiny le divay izy zay dia lasa manara-po amin'ny ratsy. Dia tahaka an'izay koa nefa ny sary koa rehefa fenon'ny fanahy masina ianao dia mizahatra indraindray tsy napoizinao ary vitanao fa any amin'ny fahatsarana le izy. Zany ny olona fenon'ny fanahy masina, entin'ny fanahy masina, entin'ny fanahy masina amin'ny fahamasinana. Dia zay izy aoka fenon'ny fanahy masina hatrany isika fa na ianao aza ho gaga rehefa avy eo rehefa fenon'ny fanahy masina ahoana no nahavitako amin'izany hay Andriamanitra no miasa tamin'ny alalam-po. Dia mijanonako farany ty toko 5:20 ty hoe: ka raroty ny andro azo anaovany soa fa ratsy izao fiainana izao. Anisan'ny fampiarana daholo io. Ny tena hevitra eo amin'ny hoe araroty ny andro azo anaovany soa io dia ny hoe miresaka momba ny fotoana izy. Alamino tsara ny fotoananao. Jereo teny ao amin'ny dikateny anglisy sy ny dikateny frantsay fa tena mazava be mihitsy ary anisan'ny raisin'ny olona foana ka izy io amin'ny resaka rehefa mampianatra am-piangonana momba ny resaka fampiasana ny fotoana na hoe gestion du temps. Alamino tsara ny fotoananao, ampiasao tsara ny fotoananao mba ho fiderana ny voninahiny. Araka ny any amin'ny toko voalohany foana mba ho fiderana ny voninahiny. Manam-potoana betsika izy amin'izao fotoana izao noho ny amin'ity fihibohana ity. Tsy haiko na isy ohatr'izao intsony ary tena tsy maniry mihitsy aho hiverina intsony ity fihibohana ity fa ny fotoana ananantsika tena betsaka. Fa ahoana ny fampiasainao ny fotoananao amin'ny maha-kristianina anao? Zany anisan'ny zavatra resahan'ny bokyny Efesiana io. Ary mampirisika antsika isika zao anatin'ny famakinany bokyny Efesiana dia tena hoe lany betsaka amin'izany famakinany bokyny Efesiana zany eo anisan'ny zavatra tokony handalintsika ny fotoanantsika dia ny ao anatin'ny sinany sitrapon'Andriamanitra. Mamakitika teny maro samihafa tena manan-karena ny ao anatin'ny soratra masasa mamaky ny dikateny ombonany, mamaky ny teny frantsay, mamaky ny teny anglisy amin'io dia mahita zavatra tsy hitako ohatra iray hoe zao tena zavatra resanty raha mahay teny sinoa ianao mijereva ihany koa amin'ny teny sinoa jereo fa tsy maninona mihitsy jereo daholo zany zavatra rehetrarehetra fa hitanao ny hareny zavatra ampiasao amin'izany ny fotoana, ampiasao any anatin'ny vavaka ny fotoana, ampiasao anatin'ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra. Ny anankiray ahafahana mampiasa ny fotoana ny hainoa ny tenin'Andriamanitra amin'io ao amin'ilay UVGN tsy haiko izay mampiasa an'iny fa misy an'ilay ohatran'ny haut-parleur kely ery ambony ery eny an-dalana ianao ndraindray mety tsy afaka mifantoka an'io hoe mijery fa tena afaka miaina ianao. Ary misy taona zay tamin'ny tapabolana angamba izay tanteraka ny hoana kely tamin'ny vina dia zaho izy mandeha tongotra adiny roa adiny telo dia nahavita miaino io zany, nahavita ny korintianina voalohany sy ny korintianina faharoa zany dia tsy hoe toko ny korintianina tsy hoe toko voalohany fa ny korintianina voalohany ray manontolo, voalohany ray manontolo sy ny korintianina faharoa ray manontolo vitany tamin'izy ny nandeha tongotra adiny roa ngambany izy amin'izay satria izy moa zao lasa mipetraka ary ambanivohitra ary manao tongotra lava izay. Fa izany no anisany hoe fampiasantsika ny fotoanantsika araka an'Andriamanitra ary tsy mandany tantala izy satria teorian'izay za efa ela be no mitady hoe ahoana ny mitelecharge an'ity dia amin'izay mieno rehefa eny anany fa tsy nentina iny dia tsy mandany tantala dia nanandrana mihitsy any ny ampitsony iny fa tsy mandany tantala
io le data anaovanao Facebook io a alao data ienona ny tenin'Andriamanitra tena marina zany dia Facebook alao any aloha raha alina indray anao mampiditra dia any izy manenoneny tsy maninona fa mandritra ny andro amin'ny taxi be sy ny sisa alamino araroty ny andro azo anaovantsony fa ratsy sao fiainan'izao alamino ataovy ny fotoananao voninahitry ny anaran'Andriamanitra izany dia efa marina isika io eo amin'ny toko fahadimy andiny fa raiky amby roapolo ka hatramin'ny toko fahenina andiny fasivy dia miresaka momba ny hoe koa izany no satria nantsoina isika dia manahoana ny momba fifandraisantsika amin'ny vady resany eo amin'ny fifandraisan'ny ray aman-dreny sy zanaka resany fifandraisan'ny mpampiasa sy ny mpiasa ihany koa dia anisan'ny resany ary anisan'ny andiny tsoratra masina tokony angana amin'ireo fifandraisan'ireo dia le eo amin'ny andin'ny faraiky amby roapolo ny amin'ny toko fahadimy le hoe sady mifanaiky amin'ny fahatahorana ny Kristy io le hoe ny fifanekena zany na eo amin'ny fanambadiana azy ohatra hoe izay mivady fifanekena ny fototra egale izy na ny zavatra fanalahidy dia hoe izy za manaiky an' Jesosy Kristy izy za eo amin'ny resany hoe sady mifanaiky amin'ny fahatahorana ny Kristy na hoe sady mifanaiky noho ny fanajana ny Kristy na hoe noho ny fahatahorana ny Kristy satria manaja an' Jesosy Kristy manaiky anazy dia afaka mitia mivady koa tahaka ny tiavan'ny Kristy ny fiangonana satria izy ihany koa manaiky an'i Kristy manaja ny Kristy dia afaka manaiky izy tahaka ny aneken'ny fiangonana ny Kristy ateny tsy vita raha tia anaso mijery an'io zany izy raha tia anaso ny vady koa zany fanasoavana ny vady dia za mitia anazy foana tokony mifandray tsara amin'Andriamanitra mihitsy hoe mankatoan'Andriamanitra milamina le izy tsy fanerena le izy amin'izay fotoan'izay tsy tokony fanery za mihitsy ihany koa isika fa tokony entsika ambavaka raha ohatra hoe io vadiko tsy mety manaiky anary tokony entiko ambavaka tsy hoe elana izy mba anaiky anary toko ile izy Andriamanitra mba tena atahotra anao ahalala antsikaonao eny rehefa mahalala an'Andriamanitra izy mora be aminy zany hoe manaiky azany tena mora dia resany eo ihany koa momba an'izay fifandraisana na ny mpampiasa sy ny mpiasa fifandraisana amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka dia ny toko fahenina andiny fahasivy ka hatramin'ny faharaiky amby roapolo dia andiny fahafolo ka hatramin'ny faharoapolo ny toko fahenina dia miresaka momba ny fitaovam-piadiana ara-panahy izy izay hojerentsika amin'ny herinandro dia tena misy ady ara-panahy tsika mieritreritra hoe tsisy ady ara-panahy fa tena misy ny ady ara-panahy fa mivavao mahafaly men'Andriamanitra ny fitaovana entina hidina amin'izany isika amin'ny zavatra ataontsika foana zavatra tokony ao an-tsaintsika foana ihany koa ny fitaovam-piadiana men'Andriamanitra tonga dia zay efa fahavalo resy ngeny satana miady isika miady misy an'izay fa efa fahavalo resy izy fa misy an'ireo fitaovam-piadiana men'Andriamanitra eo andiny faraiky amby roapolo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo mamarana i Paoly amin'ny fanaovam-beloma izany dia izay boky ny Efesiana tena boky manan-karembe mbola be dia be aza angamba ny zavatra tsy voalazako taminareo teto tamin'izay tompo maso ny boky ny Efesiana izay fa tena mampirisika antsika mihitsy amin'ny herinandro iny mamerina ihany ao anatin'ny fibohana isika izao anisan'ny zavatra fahasoavana ao antsika ny manana fotoana ary mampiasa an'izany ho amin'ny tenin'Andriamanitra mampiasa zany ho amin'ny vavaka mampiasa an'izany anasoavana afahantsika manasondaholobe amin'ny hoe manaparitaka hatrany hatrany ny fahazavana ny filazantsara an'i Jesosy Kristy izany dia misaotra an'Andriamanitra isika andao angataka ny tanteraka isika aloha hivavaka dia avy eo mangataka ny tanteraka isika amarana ny fotoana izay niarantsika teto androany aloha hiaraka hanondrika ny lohantsika isika raha eo mankasitraka anao no ny amin'ny fotoana androany nafanay nakeo amin'ny teninao mijery amin'ny bokin'ny Efesiana izay vakivakiana fiangonana miaraka amin'ny herinandro avy iny tsy hita lany ny fahendrenao tsy hita hotenenina mombanao Andriamanitra ny fahasoavanao ny areny ny teninao ao amin'ny bokin'ny Efesiana izany dia tena hitanay hita betsaka izany ary vavaka hoe ahita an'izany izay tsiraray avy amin'ny herinandro avy iny araka ny vavaka nataon'ny Paoly ao amin'ny toko voalohany manomboka amin'ny andiny fahadimy ambin'ny folo dia ny fanahinao masina ane no amenao anay tsiraray avy amin'ny herinandro iny ahafanay ho ampaherezina ahafanay mahita ny fahalebiazan'ny planiny famonjenao ahafanay mitombo ao anatin'ny fanaovana ny sitraponao ala ao anatinay no mety resaka akamona rehetrarehetra Andriamanitra satria natsoinao izahay dia tokony mandeha araka ny antso izay nataonao teo amin'ny fiainanay mandeha amin'ny fahamasinana mandeha amin'ny fahatsarana
mampandroso ny fanjakanao amin'ny alalan'ny fiangonana izany, amin'ny alalan'ny fiainana mandeha rereny ihany koa izany. Ary vavaka hoe tena asoasoavinao amin'izany izay amin'ny alalan'ity boky ity Andriamanitra arin-javatra voalazako teo. Dia nao any Andriamanitra no mampiraikitra an'izany ao amin'ny tsirairay avy izay mihaino amin'ny herinandro ihany koa mba tena hanamora hatonga ny olona tsirairay avy voamaika hatakatra bebe kokoa zavatra nolazainao ao anatin'ny bokin'ny Efesianina. Misaotra noho ny amin'ny fahasoavanao, misaotra noho ny amin'ny planinao izay mahagaga, misaotra fa tsara aminay ianao ary voninahitra ianaranao rery ihany ny zavatra ataonay amin'ny herinandro iny ny famakiana ian'ity boky ity Andriamanitra ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Ndalaka itsanantsika dia ndao maramantsika ny fotoana ity fahasoavanao manazava dia sady misetra izany fampianarana sady boky Efesianina na mamaky antony kiritiana nefa dia sady mamaky ny tenin'Andriamanitra dia manan-karena be ny tenin'Andriamanitra fa ndao ataontsika kirity nefa niazany ara tena zany fa fahasoavan'Andriamanitra. Kan
vavaka dia fatiako ilay andiny fahatelo amby roapolo dia avy eo raha tsika mamaky mafy ilay andiny fa efatra amby roapolo izany. Mbao mafisitsika amiko hoe vavaka ho anamatsika izay tsy afaka miaraka amintsika teto amin'ny tisika dia namanao ny tsotrano andiny fahatelo amby roapolo eo ara dia tsarovatsika foana ny namatsika mpiara-mivavaka amintsika dia ny andiny fa efatra amby roapolo tiako nitsy hoe arahantsika mamaky mafia izany. Andriamanitra ray misotranao izay raha afaka miona afaka nivody eto amin'ity toerana iray ity androany, sotrany amin'ny fahasoavanao, sotrany amin'ny fitiavanao anay. Dia raha isara keto ihany koa izay dia mbola aoka zany fahasoavanao zany no aminay ary tena mivavaka izay ho an'ireo namanay tsy afaka naketo, mety misy marary, mety eo ihany koa no mety mbola tena resy lahatra mbola tsy afaka hiaraka iangana tahaka an'izao amin'ny toerana iray dia tena mangataka famindrampoana ho anty tsiraray avy na iza na lahy na vavy na kely na ny lehibe dia mangataka an'izany famindrampoanao zany ho anty tsiraray avy. Fisianina toko fahenina andiny fahatelo amby roapolo fiadanana ne ho an'ny rahalahy ho antsika rehetra ary fitiavana mba amin'ny finoana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo isika rehetra, ny fahasoavana ne ho amin'izay rehetra tian'i Jesosy Kristy Tompontsika amin'ny fitiavana tsy mety levina. Amen. Samy tain'Andriamanitra tsika tsiraray avy.